Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy Tompo. Amen. Amin'ny fifaliana hatrany, anolorana antsika ny fanazavana ny mofinaina, voalahatra amin'ity andro anio ity indray. Maneke ny fanjakan'Andriamanitra. Maneke ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio, filazantsara araka ny Luka, toko faha 7ambinifolo, ny andininy faha 1ambinifolo, hatramin'ny andininy faha 8 Maneke ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa avy nandalo any Jeriko Jesoa, ny fanena tamin'ny Zakaiosy ny ahafantarantsika azy, dia andeha hiakatra ho any Jerosalema. Dia maro tamin'ireo nanaradia azy no velom-panontaniana manao hoe ho avy faingana va, efa izao va ny fotoana atongava ny fanjakan'Andriamanitra. Maro tamin'ny ireo mpianatra no diso hevitra momba ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, izay nieritreritra fa ho tonga avy hatrany amin'izao androny, tamin'izany androny izany, io fanjakan'Andriamanitra io. Entina hamalinan'izany dia nanao fanoharana ny amin'ilay andrian-dà, ilay manam-pahefana anankiray, Jesosy Kristy. Andrian-dà izay aka ny fahefany. No indro misy kajon'olona izay nanao contestation, maneho avy hatrany ny fandavany any fahefany io andrian-dà io, hitantsika izany eo amin'ny andininy faha 4ambinifolo manao hoe tsy manaiky anjakan'iny lehilahy iny izahay. Toa mampahatsiaro antsika sahady ny ambaran'ny soratra masina fa tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Toa tsy noeken'ny olona ny fahefana sy ny fanjakan'i Kristy tetỳ an-tany. Ary marina izany rehefa tonga ny fotoanany amin'ny Jaona toko faha 7ambinifolo. Raha niteny tamin'ny vahoaka i Pilato hoe alefako anareo va ny mpanjaka anareo? Dia namaly ny olona tamin'izany ny teny manao hoe tsy manana mpanjaka fa tsy Kaisara izahay. No lavon'ny olona ny mampanjaka an Jesoa. Eto dia ambaran'i Jesoa Kristy mazava tsara fa ho avy ny andro, rehefa tonga ny fotoana, hiverina izy handray ny fahefana, dia tsy tahaka an'izay nandehanany no hiverenana, fa manana fahefana kokoa izy, manana fahefana hitsara izy, ary manana fahefana hanameloka. Dia ireo izay tsy nanaiky azy, dia hitantsika fa hoesoriny eny aminy ny farantsa izay nomena azy, hoesoriny eny aminy ny voninahiny, ary atao afa-baraka sy homenatra izy. Etsakilan'izay kosa ireo izay nankatony teny, ireo izay nampiasa ny farantsa ka nampitombo izany, dia homen'Andriamanitra fahefana misimisy kokoa ka ho zarain'Andriamanitra aminy ny fanjakany amin'izany fotoana izany. Dia ho teneniny mihitsy manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara, mahatoky tamin'ny kely ianao ka manapa tanàna 10, manapa tanàna 5. Ilay Kristy izay hiverina zany dia tsy Kristy andrandraina fotsiny fa Kristy anam-pahefana, Kristy izay tonga hitaky vokatra, anadina aminao ny andraikitra izay nanankinany taminao, eny handray tatitra vokatry ny asa izay nankininy taminao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ry kristianina malala,
zava-dehibe ho atsika no anekentsika any Kristy amin'ny maha-mpanjaka azy. Mpanjaka maniraka atsika hiasa, mpanjaka izay mibaiko atsika mba tsy hitomoem-pona fa hampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ampitombo ny voninahitry Kristy hiasa ka ampitombo vokatra mandrakariva ny amin'izay efa nankiny ny tompo amintsika. Raha hoekentsika fa mpanjaka izy dia hoekentsika koa ny andraikitra izay nomeny atsika. Raha ekentsika fa mpanjaka izy dia hatahotra azy isika ka tsy hanao atsirambina ny asa izay nankiny tamintsika. Ary raha ekentsika fa mpanjaka izy dia tokony ho fantatritsika fa anana fahefana hitsaratsika izy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, fahefana lehibe, fahefana tsy misy toazy ny fahefan'i Kristy. Tsy azonao oharina amin'ny fahefan'izao tontolo izao zany, izay mety manapetra ihany, izay mety hisy farany, eny izay mety fahefana nindramina sy amin'ny apahany fotsiny ihany. Fa ny fahefan'Andriamanitra, ny fahefan'i Kristy izay niantso sy nifidy anao hanao ny asa kosa dia fahefana maharitra mandrakizay. Antsoina ary ianao ankehitriny mba hatahotra an'izay naniraka anao, mba hanaja, hanaiky izay fahefan'i Kristy izay ka hiasa amin'ny kenatra, hiasa amin'ny tahotra, hiasa tahaka ny fiasan'ny olona izay mbola ho tsaraina no anatanteranao azy. Dia rehefa tanteraka ao zany dia mahafaly ny tompo ny mahita ny olom-bovonjo marobe hiditra soa ao amin'ny fanjakany ka ho teneniny ianao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoko tamin'ny kely ianao ka ho tendrena hanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponareo. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Jesoa Kristy mpanjaka, tompon'ny fahefana rehetra, anao ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Ianao izay efa naniraka anay hiasa ao an-tanimbolonao ka hampitombo ny vokatra, isaoranay anao ny fampaherezanao anay amin'ny fotoana rehetra, fa isaoranay anao koa ny amin'izay ahafahanay manatanteraka ny asanao amin'ny joto sy amin'ny karavona. Ankehitriny izay dia mametraka eo ambany fahasoavanao ny adidy aman'andraikitra, ny asa mandrarany tsiraray avy izay mahasahirana azy, ny asa fitediavana, ny asa fiariana, ny asa fivelomana, samy apetraka eo am-pelatananao. Ianao ampahery ny kristianina tsiraray avy eo anatrehan'ireny mba tsy hiraviravy tanana fa hanao asa tsara ary hiasa mafy ho amin'ny fanjakanao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tomponay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.